Hetsika androany moa zany dia nirahantsika tamin'ny Orange Madagascar nanolorany vary 5 taona ho an'ry Tsabony eto amin'ny commune Fitatava dia tonga dia natolotra amin'ny vatana araky ny hitantsika maso aorinao zany fanampiany zany. Ny isan'ny Tsabona moa zany dia izao 950 ny isan'ny Tsabona eto. Ao anatin'izay nefa dia misy mifangarona kely ihany, ao ilay sahirana. Raha maritsika hoe inona no atao Tsabona dia izy io ngamba zay trano tsatrano rano ka voaelingilina ny fiainan'ny fianakaviana tao na ny fahafahany mipetraka tao amin'ilay trano, ary misy mihitsy ary tsy afaka mipetraka tao amin'ilay trano. Rano moa no resahantsika eto satria cyclone dia izay no amaritako azy trano. Hafa indray rehefa sanatria mivava hoe misy afo ohatry ny Canada reny ireny indray dia ireo Tsabony ireo zany amin'ny talata 7 volana febroary amin'ny 5 ora no zarainy amin'ny efitrano malalaka amin'ny commune. Izay nangatahan'ny commune ny tsy maintsy anatrehan'ny Orange Madagascar dia ny DNGRC ny zany fizarana izany. Ny Tsabona isaorana n'Andriamanitra fa efa tafaverina tanteraka ny tranony daholo ireo Tsabona ireo. Misy tanty anankiray zany napetraky ny DNGRC ty amin'ny commune Fitatava. Ataontsika hoe amin'ny atoandro ilay izy olona miandry sisa fa amin'ny alina vao miverina satria miasa daholo ilay olona. Fa efa azo lazaina zany fa 5 isanjato efa tafaverina ny trano fonenany daholo ireo Tsabona.